Eo amin'ny tontolo ara-barotra sy fandraharana kosa ny farana omaly moa ilay hetsika salon de l'auto izay nokarakarain'ny GECAM. Maro ny tolotra ny avaka izay nahasarika ny mpitsidika nandritra ity hetsika ity. Isan'izany moa ny fiara marika Kia Coris izay natolotry ny mpandraharaha Landis Automotive. Nisongadina nandritra ilay hetsika le salon de l'auto andian'ny Fasivy izay nikarakarain'ny vondron'ireo mpandraharaha mikasika ny fiara eto Madagasikara na ny GECAM ilay fiara mitondra ny marika Kia Coris. Natolotra ilay mpandraharaha Landis Automotive ny mpitsidika tamin'ny ofisialy tokoa ity fiara rehetra dia rehetra ity omaly. Tsy mitovy amin'ny fiara rehetra ny Kia Coris fa sokajiana ho ireny limousine reny mihoatra ny fiara full option ary ika farany amin'ilay antsoina hoe voiture de luxe. La limousine la plus avancée Fa nandritra ny andro farany nisian'ireo salon de l'auto ihany koa no nampahafantarany Landis Automotive ireo fiara mitondra ny marika Kia afa nivoaka tamin'ity taona 2024 ity dia ny Kia Cerato berline manaraka vanim-potoana sy ny Kia Sorento fiara tsy mataho-dalana matanjaka kanefa mitsitsolika. Nanakatona ty hetsika salon de l'auto andian'ny Fasivy ity kosa ny fisarihana ny anaran'ireo rehetra nandray anjara tamin'ny tombola. Fantatrary fa Ramatoa Rasoarivony Marie Odette no nahazo ny loka voalohany dia fiara vaovao mitetina 700 tapitrisa ariary. Ramatoa Raoely Arlala ny Rina Olivia kosa no nahazo ny skotera mitetina 3 tapitrisa ariary ary Andriamatoa Ramanitry ny Raisanalain no nahazo ny tableta mitetina 10 metry sy 1 tapitrisa ariary. Tsy nanafina ny fahafapony kosa ny GECAM tamin'ny fahombiazan'ity hetsika salon de l'auto andian'ny Fasivy ity ary namahame fotoanan'ireo mpankafy indray afaka roa taona.